fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambony fanorenana dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra. Fa ny andro mampiseho azy satria aseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia ho zana-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Korintiana voalohany toko 7 andininy 1:12 ka hatramin'ny 7:12. Ny tenin'Andriamanitra izay efa novahina tamintsika teo dia milaza ny amin'ireo fihetsika sy fiaina ataon'ny rehetra izay mandray ny fahazavana, mandray ny fahamarinana, kanefa tsy mihevitra akory na hanao ahoana no hiafaran'izy ireny. Mandrisy ny androm-piainantsika dia omen'Andriamanitra fotoam-pahasoavana isika mba hanorina toetra azo antoka, afaka atsika mba tsy hombeloka eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Io toetra io no antokana norariana teto amin'ity tany fandalovana ity, afaka miditra amin'ny lapan'ny lanitra. Io toetra io ry hava-malala, io toetra io no antokana izay noraisintsika tetỳ ambony tany, ahafahantsika mahazo alalana hiditra ao amin'izany lapa izany. Asa manao ahoana re no ataontsika hanorenantsika izany toetrantsika izany? Fanabeazana manao ahoana re no efa noraisintsika mba hamendrika antsika ho amin'izany lapa izany? Fibeazana manao ahoana re no noratovintsika mba hamendrika antsika ho amin'izany lapa izany? Tsarovy fa ny fanikarakarana sy fikolokoloana ny toetrao no antokana mety hamendrika anao sy afaka anao raha eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao. Ny soratra masina dia milaza ary ny vakiteny izay novakiana tany am-piandohana dia milaza amintsika fa ampandalovina afo ny zavatra rehetra natao teo amin'ilay fanorenana. Ampandalovina sedra izany, ka raha bozaka ny nataona ho toetrao dia ho levona izany. Raha fotaka ny napetraka ao dia ho mafy ihany izy, fa potika rehefa midona eo anatrehan'ny sedra. Fa raha volamena dia miha-maniratra, miha-tsara ary miha-mendrika hatrany hatrany. Koa androany manaova fanapahan-kevitra mba hanorina amin'ny toerana azo antoka, mba ho fanorenana azo antoka ny hanorenanao ny toetrao sy ny toetran'ireo rehetra mifanerasera aminao. Andeha hivavaka isika mba hatateraka izany eo amin'ny fiainanao manokana. Hivavaka isika. Tompo, misaotra nonony amin'ny fanambaranao. Eny tianao indrindra ny tondra anay ho eo anilanao mandrakizay. Koa ampio izay Tompo, mba hisafidy ny amolavola toetra araka ny sitraponao, andeha araka ny toromarika ao ka mba ny fahatsaranao no fahatsaranay. Ary fahalemenay rehetra dia ho voaova ny fahasoavan'i Kristy, ka ho tonga mendrika izahay, afaka ampidirina ao amin'ny sopotra irina hitahirizana ireo voavonjy rehetra. Ombanay dieny izao ety amin'ny fiainanay ankehitriny ity, ka mba ho toetra azo antoka sy tsara ny toetranay eo amin'ny fiarahamonina misy anay, ka tsy ho izahay no hitondra fanamelohana na faharavana ho amin'ny firenenay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.